Ny latsy sy mba madio. Tantarany nosoratana Rabenila Nomely. Tantarakomana. Sofia Ravelomanontsoa no malaza. Faniry no misy. Julia no vola. Christophe Rabearmanana no ady. Mandray feo Rida Rapitony Ray. Manatokosa Andra Arson. Ny lasy sy mba mandibo. Ka ahoana marina, roviana marina ho ny farafantaovana izany saram-pianarana izany ry Lisy. Lisy, tsy valianao nge fanontaniako fa toy ilozana motomototra fotsiny e. Sy eny e, tafita mantsy nareo ka manao tsinitsinina amin'ny madinika. Izay koa nge mataty e. Manao tsinitsinina amin'ny ahoana fa inona koa ary ty resaka Lisy ty e? Tafizany. Za eto manontany hoe roviana marina ny farafantaovana saram-pianaranao ka mbola inona ihany? Nareo izany koa nge sarotiavy e. Ko raha tsy fantatro ny resahanao tamin'ny vadinareo momba anako. Odry, fa inona ny resahako tamin'ny lala momba anao? Sady izy aza ngefa tamin'ny fakomalo ny lasy e. Tsoro fotsiny rehefa te hanilakilaka manomboka eto e. Izay koa nge mahay midebra rehefa tsy ampitondra aminareo ny akanjon'ny vadinareo e. Hatramin'ny oviana koa ny nandrarany lala tsy hampindrana akanjo ho anareo e. Zandriko angenareo e. Zaraza lala manaiky ka inona koa ny dirako amin'izany? Ka samy laza zany ianao fa tsy niteny hoe aza mampindrana fitafianan'ireo tsony fampizay. Fa Lisy ve adaly e? Oviana hoy ihany ny teny an'izany. Ary tena kala tsy vaniny mihitsy zany ny konjokonjo dia mody hoe bedy niaja, hoe oya, hoe sy ny sisa. Ay nisy an'izany. Tafazaniko. Mba tsy te hampindrana tsony izany ka inona moa e? Amin'izay koa ianao dia miaro azy ery. Ho hitanareo tsara fa tsy hampahafiran'izay manakatao koa ngenareo e. Efa hoe tsy izany tsy nampindrana anao fa afiranao sy laly izany. Andraso fa resaka an'izay raha izay mampalahelo anao e. Ie, dia teneno azy mihitsy hoe nahita anaovana ihany hono Lisy na dia tsy nampindraminy azy aza. Fa ahoana marina izany resaka reo sy Lisy izany ry malaza? Resaka momba ninona fa tsy azoko? Fa izany resaka akanjo izany ka. Ay ve. Tezitra be mantsy izy fa tsy nampidraminao sady nilazanao hoe bedy nihaja fa ampy izay. Nefa za tsy niteny an'izany mihitsy raha tsy diso ny fitady tiako. Ka efa manao lalaketako sy loatra kosa anie zandrinao ka soena no ny farany. Aiza ve ry azaka, isaka izao fihetsiketsehany izao dia aty amiko foana izy menakafo mindra ny zavatra. Ny kiraroko ny rambobody izao raha mahita iny ny fahasimbany. Ka fanahy niny ara ve ny enjera fa ianao koa ohatran ninny ry e. Ny tongony azy iny mbola raha mahita fa mbola tsy sitranako. Ie, fa hony tokoa efa nomenao vola tokoa mamanareo fa hoe lano ny fanafody boto. Ie, ary azavadika eo ny resaka fa za hampandanganao ty nge ny tena tsy levon'ny vavoniko mihitsy e. Ka miala tsiny ary raha natezitra anao ny fialako baly e. Fa zay, tsy tiako ny ary aja zany mampindrapindrana amin'ny fitafiako aman'olona zany aho. Ny fitafiana amiko iny party amin'ny vatako ka tahaka ny tsy hampindramako ny vatako an'olo-kafa ny tsy hampindramako ny fitafiako koa. Ka hatramin'izay ange ianao nanome azy ihany e. Iny e, nanome tokoa nefa tsy midiko zany hoe nanome tsitrapo. Sady raha hoe indray koa hoe indray mandeha ihany ane ka ekeko e. Fa isak'izay nietsika izao. Ny any mamanareo zany moa hatramin'ny kolie sy ny kafona aza dia indramina aty amiko daholo. Ay, dia ny tsara velatsy fotsiny zany ianao nanome an'ireny. Tsy miverina amin'ny lasa resika fa zany ny fanapa-kevitrinao amin'ny hoavy e. Lasaiko aminao fa tsy fomba nahitany amin'ny papasy mama mihitsy zany hoe indra ny zavatra manolo zany rehefa misy fotoana lehibe. Ary zareo ny manana zavatra tsara e, izay ny tena mahagaga. Ka manino indray ireny no anaovana. Saingy te iseho manana vaovao avoaka isaky ny hetsika mantsika dia aleo mindrana. Ampy izay fandatsalatsanao amin'ny fianakaviako izay e. Nanomboka tamin'ny Lisy ka hatramin'ny mama. Ka mba meteza kosa aloha ianao eo amin'ny toerako ry aza. Fa andao mio manaingana amin'izay ianao fa sotarantsika ka. Mandehany ianao fa za hijanona e. Otry, izay avy no natezitra dia fivorim-pianakaviana tsy ale. Mandehana aho tsisy terenao amin'izany koa nge eo e. Ie, andao moa kiry aza fa inona ary ty. Efa hoe ahoana indray koa ny olona izao raha mandeha irery ihany dia ahoana ho sisy ry dada. Efa hoe tsy handeha dia tsy handeha e. Ampy izay. Mazava koa ngamba izay e. Ie,
andao moky fa sady mba fiarahantsika mitsangatsangana koa nge io e. Fa mitadinina mihitsy ianao ty e, mitadinina. Ka hijanona rehefa tsy andehanao zany e. Fotoana fohy mba iarahako aminao ve de zay fe olanilaniko any velany ihany ndraika. Janona zany e. Tsy maintsy mandeha ianao fa za indray no manganony rainareo raha tsy mandeha any ianao. Ai, eny are lasa ary aza fa raha riva miona e. De tsy misy bizo akory. Lasa ianao e. Allô? Indrina andeha ka? Zarery miady tsy afaka fa misy zavatra manahirana azy. Alay vao tia trano ary ahy e. Alay vao moa fa zany tsy hitondra fiara e. Miandry anao ary ahy Ye. Fa inona koa mba alehandrina any nefa tsy hoe avanareo lavitra be izy iny. Ie, avana lavitra fa fivoriam-pianakavianako avana be nge io e. De ifampidoladola zany malala sy ndrinako. Sady zay jolam-boto iny. Na be zesta be sy jolam-boto, mbola avako ihany. Sy ndana inga nalay vao nitenisiko fa tsy eo ny lozanao mirahira fahatany io e. Ay, andeha indray zany no vadiko. Enako. Ohatray, nareo koa dia tsy mba mandondona fa manahitra eriko. Marina raha tsy naveriko izy. Atonga e lala sany avelonoko izany andany andro sy andondona fa rihaja koa. Ka hoana aloha e? Inona indray zao ny kitro mba metimety any? Fa hoaiza anao ty e? Ndeha bosy fa hoaizy indraiko. Ka nohindrana kiraro? Ka tsy maintsy hoe amin'ny fotoana tsy maheto any lala ihany nge vao mahazo mindrana e. Ka aleo jokiana ihany na fetina ty. Efa malaza be mihitsy nge zao hoe zaho no manoko ao am-pianaranay e. Amreto fananana. Apindrana ve ianao sa tsy fa tsy eo be moraly leo e. Le mangamanga vonavoaka amin'ny farany iny ngamba no mifanentana amin'ity akanjoko ty fa voa kely. So dia mba hinafatany amin'ity fampindramana tsokosoko ty tsika ary lisy fa zava-doza nge raha fantatro malalo zao. Anao koa. Aiza koa ny alalany an'izany. Izy tsy amin'ny herinandro indray vao tonga. Nga tsy mafy mihitsy ty mahazo aty fa atao hoany e. Za raha zy zaza mianta be iny mazoto mitototoy izao mba ahaso ny fiainana ihany ko. Na ray volana raha ve ino miletika any tsy vao maika tsara fa rihaja koa. Zao sika afaka miliba tsara. Ena mantsy tsy malahelo azy fa ny fananany fotsiny mahamahay anao ka miteny an'izany ianao. Mila ho lasa daladala kely mihitsy ange ary lisy rehefa tsy io iny vadiko iny e. Oay, ateriny mameo tokoa ny lamana ho sasana amin'ny masina lavianareo rehefa avy eo Ohatray. Ay ve tsy hanasa lamba tsony koa fa ampiasa amin'ny masina laviana e. Ka izay kosa aloha tsy mahavita manasa lamba izany rehefa tsy eo mivadinareo e. Fantrapa. Tena mangina ve aloha hiaja e? Fa maninona? Azontsika hitadiavana namana mantsy raha tiany hiaja. Hitadiavana namana ahoana? Tadiavana sipa re. Sady misy sipa tena tiany hiaja be mihitsy any. Aza dia mitapitapy ry lisy a. Tapy ahoana koa e? Tsy hoe vehivavy akory no ilaiko fa ny vadiko. Aoka zava ny resaka. Eny e, ka izy ange afaka hanolo amin'ny malala amin'ny lafiny rehetra mihitsy rehefa tsy oto izao malala e. Sady izay sipa izay ange ry ajaka tena mbola very zao Efa hoe zaniko. Sady izy tena potipotika tanteraka amin'ny haja mihitsy. Tsy mila ry lisy fa mareny eo ty ianao a. Tsy za velivelo no azonareo amin'ny resaka toy izany fa oke tsy Aza mody manao an'io ry aja. Fantatra ihany nefa. Mandehany ianao mandeha raha zany no atondianao fa maika hiasa. Ka avoa ihany ny akanjoko fery zany ka. Voay kiraro mantsy e. Alay vao izay tianao e. De tandremy fotsiny tsy ho simba fa de manolo Za tsy tia lala fa de ny akolazonareo no afitsako. Ary inona ry aja reo ambony fandrindreo Pile vao nentin'ny kozinina ny avy any andafy reo e. Vao nateriny vao eo mihitsy. Tsara izany Ary aleo tiray ty anaovako raha izany. Inona? Ka izy raha mbola tsy nisantatra azy kory ka ilisy kosa e. Ka izaho zany mba misantatra mitindray mitorako tiako. Jereo ange fa tsara iry izany amiko Le pataloha bleu marine misy paty iny zao no tena mifanentana amin'ity fa leo ino no avoaka. So de mba tafahoatra loatra kosa ty fanjakazakanareo amin'ny fananam-badiko ty ry lisy Marina fa tsotra izy nefa. Tsotra? Ino ny tsotra isy olona tsotra tsony eto ambonin'ny tany?
Kiala-panavakavaka iny. Raha tsy ny arenany aloha dia tsy hitako mihitsy izay nanambadianareo ny loatra ny reny ry aza. Ary izay makonjo azy izay indrindra no amaliana ifaty azy ohatr'izao. Aoko fantany tsara fa na anaiky izy na tsy anaiky. Izay zavatra nanany rehetra ato, iaraha mampiasa. Sao dia mba tafa oatra loatra kosa ity fanjakazakanareo amin'ny fananam-badiko ity ry Lisy. Marina fa tsotra izy nefa. Tsotra? Ino ny tsotra isy olona tsotra tsony eto ambonin'ny tany? Kiala-panavakavaka iny. Raha tsy ny arenany aloha dia tsy hitako mihitsy izay nanambadianareo ny loatra ny reny ry aza. Ary izay makonjo azy izay indrindra no amaliana ifaty azy ohatr'izao. Aoko fantany tsara fa na anaiky izy na tsy anaiky. Izay zavatra nanany rehetra ato, iaraha mampiasa. Odiny ety Indry mandroso akia. Tsay. Mety anie zany avaka izany androany. Ohatray, tsara mpanoana findringa ahoana? Ohatr'izao indray izao no nouveau modèle ny Lacoste ka ahoana izy toa? Laika. Sady indray koa indray milay foly. Tsy fahoana koa aloha izany fitenareo izany. Raha indray ka ny findry. Tena nasoroka kely izy noho ny farany fa tena tsy tato mihitsy. Eny koa no manelingelina isaka mihitsika. Mahatanjaka ngendry raha izany. Vavy nanala nify izany io izao. Fa naranjo kiala. Saingy atao ahoana moa? Anga kosa tsy nasiana anestesia. Ilay anestesia indrindra ny marariko indringa ahoana. Eritrereto hoe ny andriny ny tsondromana. Raha zanga amin'izany dia nitomany ohatran'ny zazakely mihitsy. Za ny latsa-dranomasy mihitsy. Tsy haiko aloha raha ilay dokotera mihitsy ny tsy mahay na ahoana fa tsy nieritreretiko toy izany mihitsy ny ngidiny ity hoe manala nify. Fa mpanao nify taizana ilay andriny. Izay mpanao nify hitako teny kaikinay teny. Congé mantsy ilay dentiste anay. Kay, tena narary kely izy ka. Marina mafy aloha raha mba hiverina amintsony. Tena tsy lasa tsony. Ndry ara nge izany matanjaka raha avy nanala nify dia efa mirijarija be ohatran'io sahady. Tsy hitako koa nge hoe inona no mbola nandalovan'ry taty nefa indry tokony ho diaka iny. Ka ilay zavatra anie no alehako aty amindry e. Ilay zavatra iny? Ohatray. Fa ny anniversaire ny body rapitsy fa inona e? Tokoa. Dia maninona ka? Fa ho diandry fanina ve sa ahoana e? Za nefa efa miandrandra mafy an'iny mihitsy. Marina mafy raha mba tadidiko ny amin'izany. Fa ny aminay siaja kia. Ndriko. Marina. Tena tsy tadidiko aky fa azafady. Ka ahoana? Raikitra ihany ilay paoma. Tsy maintsy raketiny na dia ny amindry fotsiny azy. Sady tsara vita ndry fa tsy aty mihitsy ny vadiny amin'ity herinandro ity. Ka ahoana ry aloha e? Inona sinona izany no tokony atao? Ry koa ve dia tsy ahita poka rehefa samy mikirana eo e. Sady nareo koa nge efa samy miresaka ihany. Eny miresaka anie izay e. Saingy mino fa tsy ao an-tsainy akory ny raika amiko. Za indray indry. Andrika iny fiafarahany aza fa za manafo foana indry ary eto izay aporisika anareo amin'izany. Sady efa manomboka mampifilafila raha zao bavy ka ho hitany tsara izany eritrery be vavy izany. Efa niresahako tamindreo mama koa nge dia nanaiky izy. Indray aky. Dia tsy mahasosotra amin'ny mamana rehefa aky izany. Ka mama koa nge tsy tia mahita an'iny malala iny e. Eritrereto indry fa tsy menatra akory iny miady amin'ny mamy masomaso. Ka mba misy fanantenana ihany izany ny vadiana ihany aoriana any. Indry no milalao amin'ny baolina. Sady tsy maintsy mikovoka dia n'izao indry dia mbola tsy miteraka ry zareo e. Marina aloha izany. Izay tonga ava fotsiny raha pitso hariva fa miroa ny boma no manomboka. Tian'io kolona ary indriny tena tsy maintsy kolona amin'io sao dia tsy miraiky raha zoky. Raikitra izany fa raha pitso e. Dia nareo izany manisy sira araka amin'ny fanarahana. Aza matahotra indry fa ataonay mangidy sira mihitsy e. Ary ndeha za to izy makaina tsara aloha fa sao dia manondra ny tinify raha pitso ka tsy avy tan-javatra. Marina mihitsy aky izany a. Lasa aloha fa dia raha pitso izany a. Izay ary e. Ay ve vola ato e. Efa oviana moa ny tety fa tsy mba nitopazanao maso akory. Kely moa ka tsy hitan'ny olona e. Nandray ary dietsy. Mbola variana tamin'ny zalatetsy fotsiny afa-tsy izany e. Ka manahoana aloha iady. Aiza ve raha ny olona dia tsy mba harapaina akory. Manao anary vola e. Inona no malaza? Inona moa izao fa tsy izao no malaza e. Ianao no malaza. Marina aloha izany e. Ny ova be toy izao kosa ve moa vola tsy halaza tampoka tsy hahagaga.
Zany ange saika tsy nahafantarako anao teo hoe marina moa. Ay, ianao koa hoe dia faly andray vilana ny teniko fotsiny. Zao anniversaire ny body zao anie no ataoko hoe malaza fa tsy zatsy ny teny hoe za akory ny malaza e. Ray ny volony e marina mafy raha nisy kely dia kapoka raina sy malala. Fantatra moa vadika? Efa hitako ihany ka. Ohatran'izao mihitsy ny volony dia ohatraohatranao izao koa ny angezany. Ny endriny fotsiny nefa matomatotra fa ianao mbola sasabe. Sasabe taiza koa? Efa 20 taona anie aho zao e. Zany hoe izy hoe 20 taonako. Ka tianao ve moa ny voloko? Tsara ka. Zany tena tsara. Tsy tiako ve zakopo izao tsy avelako analava volo mihitsy ny vadiko. Ny taona koa moa dia zany vadiny zany foana ny vetsivetsony. Reza koa ary zareo amin'ny lafiny teknika efa hoe raha vao hita miresaka izay sy aza dia soloana alefa. Zay koa sinika. Vola ka ndao ary tsika andeha amin'izany izy zany. Ndao ary tia maso izy ry. Tena poesany an'ireto izany mba izao mifandehany a. Finy nihaja mafy ery vola ka miramirana aok'izany. Elo ny lalala fa tongoty izao bavovay. Couple ery reto izy. Aleo moa tsy tera sao dia rakatra azy eo hoe zavatra efa voahomana daholo izao. Zay koa sinika. Vola ka ndao ary tsika andeha amin'izany izy zany. Ndao ary tia maso izy ry. Tena poesany an'ireto izany mba izao mifandehany a. Finy nihaja mafy ery vola ka miramirana aok'izany. Elo ny lalala fa tongoty izao bavovay. Couple ery reto izy. Aleo moa tsy tera sao dia rakatra azy eo hoe zavatra efa voahomana daholo izao. Ka honaky? Ahoana ny afaranareo maly? Tena nanenina be aky aho. Tsy fahoana e. Tena tsy naposiko hoe za mihitsy ny havita an'ireny. Tsy naposiko hoe za mihitsy no nanadala lehilahy ka tonga hatramin'ireny. Efa hoe tsy maintsy adaraina sisa ny fanantenandria azo any aja kinina indray. Sady aja nge tsy ho tia andria amin'izao mihitsy izay nandrasandria e. Tsy maintsy ohatry ireny ihany ny anaovana azy. Tena lasa menatra be aka. Tena menatra ny natokako aho. Marina e. Aza matahotra indrifo izay eo akaiky indrifo foana e. Ndria kiny tokony ho vadany fa tsy ny malamalala miseho amin'ilay iny a. Mafy aky rehefa tia. Tena manondratsondrana mihitsy. Ohatran'ny tsy efa naritava amin'ny aja izany intsony. Marina mafy. Fa ahoana marina aloha izy tao e. Ahoana ho izy dia tamin'ny firy indriny noty. Fa za nga ozy indriny mbola tany an-trano akory. Fa taizy indriny natory. Ka le izy efa mamy be omaly iny a. Dia hozy nareo hoe zao atao dia narahako ara-baky teny. Dia tao amin'ny-drarehany aky iny natory tamin'ny alina. Marina hoe aky. Tena tafiditra indrifa arabaina. Dia ahoana ho izy sa dia nanao redirediny mamy fotsiny. Tena noheveriny fa malala angamba aky aho. Tena izay mihitsy e. Nianarany malala foana ny vetsovetsony sady kolona be loha izy. Dia ahoana ozy no maraina? Tsy niteny mihitsy izy fa ohatran'ny gaga be fotsiny. Nanenina mafy angamba aky izy a. Zany izy raha niteny mihitsy nefa tamin'ny alina ozy indri. Tahaky ninona. Zany angeny tena namenatra be anahy. Dia ovinao no fotoananareo manaraka e. Kefa hoe tsisy resaka an'izanyko. Mampio aky aho. Fantatro indri tsara fa vao maika ny tombo avy roa eny izao ny fitiavako vokatry ireny omaly ireny. Lasa dala angamba raha tsy tafaraka amin'iny. Sy raha antsika mahita eo ihany kiny fanapahakeviny fa aza amin'ny gropaka indria. Marina e. Izao fotsiny a. Mandra-pahatonga an'izany dia any amin'ny foana aloha matory fa sentimental be mantsiny ka tsy sa anosom-botanana indri izany. Orikala. Tsy mamitsony ane izy. Dia ahoana koa ny tonga dia isehokany hoe alina indray tia ny andro ka tonga. Ka indriany mody mikarakara ny sakafony eo e. Dia miara-ny sakafo foana reo fa indri ihany e. Lehilahy nge iny e. Ataovy manahitaitra fotsiny ny fitafiana fa tsy hamela andry alamaina eo izany iny. Atao manahitaitra ahoana aloha ny fitafiana? Ampindramiko an'ilay semisiko décolleté be iny ry. Orikala. Sady terikely ane iny. Ka izay vao maika tsara afindry koa.
ampiarahana amin'ilay mini-jupe maintimainty iny kaoka fotsiny. Ka tsy te ahita ki hoe vao mahita ao an-dakozia izy rehefa avy miasa dia hoe dao ianao aterina moty. Sy ka zao indray ary ahoana miara-mandro ny sakafo nisika sindria dia miara-misakafo aminareo koa. Dia rehefa tokony amin'ny 7 alina no any dia manao fialan-tsasy dia andriny sisa. Dia ahoana ro izy hoe dao ianao aterina amin'ny tomobily. Dia zao indray ary asaina tro ambodiny ny essence ao amin'ny fiarany raha vao tonga izy. Dia asaina lainy koa ilay bidon misy réserve. Dia rehefa tsisy essence ve ny andro amin'ny 7 alina tsy tonga dia any am-pandrindriny moa dia eny arako efa tafiditra aty ka tsy afa-miverina intsony koa. Findry ve dia azy tsy dia azy ka manala baratena neky aza any tsy izany izany manala baraka teny izany indrindra ny violet azy sana ninona izay fa raikitra izany raha riva eny ary efa mifito zao. Aleo miarina fa mbola lavitra ny dia androany ka. Ary aza tazonao ohatran'io fa amin'ny 10 ane ano alainy chauffeur eo Nentako nefa mbola tsisy volamina akory. Ka andeha indray zany ianao. Ndre? Angatsy fantatro fa latsinainy ange androany. Ary ny zavatra saika nolazainao anga fa ohatra ny sokabavy ianao teo dia nankina indray. Malala. Tsy te hisaraka aminao tsony tsy tantiko tsony. Ninona tsy tatinao Tsy tantiko tsony ny herinandro eo anilanao dia herinandro mangina rery ato an-trano ato. Ka afaka makany amin'ny mamanareo nge ianao araka ireny fanaonao ireny foana. Azy ianao koa herintaona izao toy izany foana ny fiainantsika ka izao indray ianao vao hoe tsy taty. Ka tsy mety amiko tsony Ary aza mivalaketraka be ohatran'izany moa fa marary anga ianao io Ie, marary any andohako nefa ianao ty andy. Zany? Manay tena be mihitsy nefa tsy misy hafanana akory. Ka tsy haiko tsy haiko. Tazo vao manomboka angamba. Eny ary ao raha fa hijanona Ay, hijanona amin'ny asanao io ianao. Ay, azo tapahana le contrat. Raha pitso re azy zany vao mandeha fa zareo ve tsy comprendre an'izany. Fomba ahoana moa no milako ny vadiko marary rery ato an-trano. Aleo raha telefoniko Monsieur Bernard rehefa avy eo Lala. Fa tsy misy projet hafa azonao atao aty Antananarivo Kefa hoe any aloha ngamba ny anjarako fianao koa. Herintaona re sisy ny asoantsika ihany ange no naovako an'izany. Ka mangina ange ary laly ohatra mivery mihitsy aho rehefa tsy eo ianao. Dia ianao lehilahy indray very aza no hitan-kemotra ohatran'io Ianao aza mba misy androana bavinao reoko dia misy an'ilay kozinanareo makaty aminao eny foana koa izy moa tena ranteo. Fa efa tratrany malala tato vola. Lozy ty marina. Totaitra mafy ty ianao. Fa moa tsy kozinanareo indray le hoe vola moa tena ranteo. Kozina ka? Ka hafa ihany ange ianao raha tsy izany aza dia teraka fa na ny zazakely aza ange dia mba hafa ihany. Ka fomba ahoana moa ny iterahantsika amin'izao ry aza. Angaha izy ty tsy entina 7 volana fa tonga dia teraka fotsiny. Dia inona koa no melomana azy io ka nitrosantsika amin'ity trano ty aza mbola tsy voaloso adinonao Izany indrindra no antony krizana ohatran'izao aloha fa tsy ateraka hijaly akory ny zazakely. Ny ray aman-dreninao dia amirantsika fatondoana. Ianao ahoana? Ny kolasin-jandrinao tsy afaka ny tsy ho aloha mbola misy firy-taona ilay izy vao hivoaka. Sady eny koa ho ampidirina amin'ny esika eo ny boto. Fa alahelonao amiko mihitsy ve aloha ny hikarakaraka an'ireo zandriko ireo Efa mifanarahantsika hatreny am-boaloha momba an'izany fa no isika miresaka vola ange mahatonga mampiditra an'izany resaka izany. Jereo fotsiny azy 7 alina isam-bolana ny saram-pianaran'ny zandrinao. Dia 4 alina ny ofatrano-dry mamanareo, ny jiro sy ny rano zareo sy ny sisa oka fotsiny. Ce qui fait que kely sisa ny karamanao ka iza tsony no melomana zazakely amin'izany. Raha ataoko aza hoe afoiko no asako noho ny tokantranontsika. Ka mitady asa hafa eto Antananarivo ange ianao Eny ary tsy maintsy ahita tokoa nefa tsy ohatra ny karamako amin'izao fotoana mihitsy. Azo ny aja veloha izany mba miafo kely eky fa rehefa tapitra ny contratko amin'ny herintaona
ary voaloha ihany koa nitrosan'ity trano ity dia miteraka amin'izay sika zany dia amin'izay koa tsy metsika atao trano tsony. Eny ary nefa mandra-pahatonga an'izany ve tsy efa vady ny voly ianary raha zao mitoky indray tiako mivadiko nefa efa voavadotra aty tsy afaka mila fotsiny amin'ny vola amin'izao satria efa tena raiki-po amiko ilay zanak'olona. Andriamanitro, inona re no ataoko? Fa alahelonao amiko mihitsy ve aloha nikarakaraka an'ireo zandriko ireo efa mifanarahantsika hatreny am-boaloha momba an'izany fa no isika miresaka vola nge mahatonga mampiditra an'izany resaka izany. Jereo fotsiny azy 7 alina isam-bolana ny saram-pianaran'ny zandrinao dia 4 alina ny efa-tranondra mamanareo ny jiro sy ny ranondry zareo sy ny sisa hoaka fotsiny. Ce qui fait que hoe kely sisa ny karamanao ka iza tsony mamelomana zazakely amin'izany. Raha ataoko aza hoe afoiko no asako noho ny tokantranontsika. Ka mitady asa hafa eto Antananarivo ange ianao Eny ary tsy maintsy ahita tokoa nefa tsy ohatran'ny karamako amin'izao fotoana mihitsy. Azo ny haja veloha izany mba miafo kely eky fa rehefa tapitra ny kontrako amin'ny herintaona ary voaloha ihany koa nitrosan'ity trano ity dia miteraka amin'izay sika zany dia amin'izay koa tsy metsika atao trano tsony. Eny ary nefa mandra-pahatonga an'izany ve tsy efa vady ny voly ianary raha zao mitoky indray tiako mivadiko nefa efa voavadotra aty tsy afaka mila fotsiny amin'ny vola amin'izao satria efa tena raiki-po amiko ilay zanak'olona. Inonizy raha vorona ento manaraka anao rehefa mangina vereno. Ay tonga ianao manao ny ady tonga kita ady ary santatra. Fa inona ny dikan'izao? Fa inona ny hita masonao Zaza kely, zaza mena vava. Fa zanak'izy vola. Fa zanakao io fa zanak'izy andray zanantsika mantsy. Tsy hitako mihitsy ange izay mahakaka anao amin'izany. Fa tsy azoko ange izany Tsy azonao ahoana ary. Taiza tampotampoka teo nahitanao zazakely. Efa hoe zanantsika ity fa hiaja koa. Zanantsika amin'ny ahoany Zaniko. Taiza koa nitondranao an'io amboaka. Gaga angamba ianao fa zao fa ho tantaraiko anao ny fandehana. Hitanao tamin'izaho niala taty Antananarivo 3 volana lasa izay le hoe andeha hamonjy famadihana any Antsirabe iny ahako. Tamin'ireny fotoana ireny ange efa bevoaka 5 volana zao mantsy. Vao niaraka 2 volana monja taminao dia nanananaka. Tsy nilazaiko anao nefa izany fa noho ny akaiky ny fotoana aterahako dia nakany Antsirabe mba tsy hanahirana anao. Afaka omaly ane ihany teraka saingy nalahelo anao dia tonga dia niakatra. Ka ahoana? Faly aja? Tsy marina izany tsy zanako izany fa zanak'olona mody nentinao taty fa mba matoranao tsy niteraka taminao ary vola. Ka efa io ary izy io ka tsy niteraka tamiko ahoana ianao aiza re izany manao tsy mahalala maty ka mahita mivokatra vao tsy mahataty. Tsy vanina ianao ay ianao mody malemy-pako ny anankirotana hatramin'ny fotony tokantranoko mihitsy ny tena tanjonao ary dia zaza mihitsy no ajoronao hiampangana amin'ny vadiko. Najorontsika hoe ataovy ny fizahana rara tsy zanakao io mihevitra ny vola ho maivan-doha mantsy ianao firy volana izay ny rahantsika faly ery ianao mahazo mpanafana isaky ny tseo madama nefa ny momba ny rahantsika tsy mbola niresahanao na dia indray mandeha monja aza. Fantatra tsara fa ianao aneny voalom-pitiavako Ka sitraponao nge niaraka tamiko sitraponao. Ianao ny nanadala nampiboboanao toka ary navelanao mamo. Avy eo dia mora foana taminao ny eny tsy lafiko ane izany nefa noho ny tonga saina ianao tsy mba nandafa dia faly ny lalaon'ny tenako sy ny fitiavako fotsiny dia mbola adalako koa raha niniko tsy nesorina ny zanantsika mba hitazomana anao. Tsy vanina ianao
tsy vanina mena rana mpamitaka zay filazanao de azy tsy eritreretinao akory no mety ho fiatraikan'izao amin'ny tokantranoko disona tokony ohatrany fahatsorako ianao Riaja. Efa fantatra hatramin'ny ela nefa tsy atakalinao ny validinao velively aka. Mahaletra nano mijery anao azy rofy ny atanao de lasa ianao mandefa androany ange no tonga mivadiko Tsy aleto Riaja fa ataovy izay ataonao ampy izay fotoana nanginako izay. Ampy izay ny fandeferana. Tsy maintsy mandeha ianao lasa ianao ary ento manaraka anao any io zazakely io fa tsy mila tsy afaka ny ametrapetraka atsona ianao Riaja. Efa fantatry ny reninao sy ireo anabavinao anie zao Ty lozanao Ninona tsy te halala an'izany aho fa lasa ianao Tsy Riaja. Tsy maintsy mifanehitra izay tsy mahalala io. Hitoe tsara izay mafy. Na ny fanambadiana mamatotra anareo na ny zanaka iraisantsika. De tsy mampalahelo anao ve mahita n'io zaza tsy manatsiny io kamboty ry de n'izao sahady Tsy mila mandre feo anao akory hitanao ty barana varavarany ty. Ataonao iny Ino atotako any amin'ny lohanao raha tsy mivoaka n'io varavarany io nareo mianaka mandra-panisako telo. Isa Riaja. Fadenaona loatra roa Riaja. Apetrao telo Riaja. Tena vody ny tsipaka marina. Maty ve? Maty andray andraso tena tsy mihetsika tsony. Tena maty vola. Maty novonono ny tanako. Inona no ataoko? Inona no ataoko? Ataoko azy io faty io ary ataoko azy ny zazakely Nizay ko fa tonga malala. Inona no lazaiko? Inona no lazaiko azy? Tena taitra marina. Ay nofo le teo. Zay vao azoko ny aiko. Mba laliny zany raha nofo marina. Noeveriko fa tena izy mihitsy. Tera tsemboka mihitsy andray. Ary inona koa ary na tonga nanofo ratsy toy ireny aiza koa misy an'izany tonga de tera-baha fotsiny teo zany nefa tsy kibo mibontsona tsinitsinina. Tena nofo ririnina mihitsy Zay vao tsaroko. Tokoa moa lasa ny Atsirabe vola. Ary talohan'ny nandehanany de nitaraina narary andosy fanopanina izy. De izay no niasa tao an-tsaiko de reny ny vokany. Aza hitako tokoa ka izany ny marina fampiomanana resa inona ny dikan'izao inona koa no ahafahako mandara be voka tokoa ny zanak'olona iny tena nanaonao foana mihitsy ka zatra fotsiny miaraka amin'ny lala ka tsy naheritreritra fa matoa mbola tsy be vokatra amin'izao mivadiko de satria misy fomba arahany tsy mbola nisy anefa na indray mandeha aza nampiasako fiarovana tamin'ny vola nefa afo vola vola tsy manambady tia nefa tsy raharahako fa laloviko fotsiny de sanatriva eo izany tokoa ny anton'ireny toe-batan'ireny vola mantsy de vola mantsy de parary lava matoa marisarisa toy ireny izy de aora de inona no ataoko fomba ahoana ny ilazako an'izany amin'ny malala tsy misy an'izany nefa tsy andro mihitsy ny saiko raha tsy fantatro ny marina momba ny fahasalamany tena tsy androko izany herinandro hiverena ny resahana momba n'izany ka ary maninona mora telefony eny izy amin'ny firy amin'ny 4 maraina leo andrasana maraina tsara sao de mahasosotra ka
nefa tena tsy mandro mihitsy ny saiko e. Tena mangovotra be a. Tandendomondoza ny tokantranoko. Aleo raha ngatonga dia atsoina fa zay alehany any alehany a. Andray midobodoboka be izany foko izany marina. Traso aloha. Allô? Allô? Manao ny vola? Manao ny aza? Fa misy inona no dia vao amin'ny 4 maraina dia miantso e. Tsy misy ninninona akory ka. Tsy misy ninninona e. Ay, ka nahatsiaro fotsiny izany aza dia niantso. Andray, saotra kia. Za koa nge malahelo anao e. Ay ve, ka roviana moa ianao no miverina? Amin'ny sapotsy ka. Raha pitsonela efa madihany e. Fa afaka mody andrana raha tianao ka. Tsy ao angaha vadinao? Voalaso omaly maraina izy. Ka ody aho izany? Ka ny atondihanao aza mbola tsy vita ka ninona ody e. Ka matoa nge ianao amin'ny 4 maraina no miantso dia mba manahy ianao izany ka ahoana ary? Ka an-tamin'ny toe-pahasalamanao fotsiny ireny no antony niatsokanao e. Ay, salama tsara ka. Fa tsy azoko aloha e. Inona no antony mampanahy anao amin'ny fahasalamako? Ka ianao teny hoe fanina sy marary an-doko. Ay ve, zavatra efa tapitra iny ka. Ka tsy maninona intsony izany ianao zao? Salama tsara tsy marofy aho kia. Tsy be voka akory ianao? Maninona? Tsy be voka ve ho ahy ianao? Be voka amin'ny ahoana ary? Angasika mifanaraka an'izany aloha e. Sa tianao niteraka amiko? Sao dia sanatria fotsiny hoe be voka ianao fa izy amin'ny mahalala an'izany fanimpanina izany ka. Tsy haiko aloha e. Tsy sen'izany rehefa ianao koa. Aza manapakaina rery vola. Tsy ianao an'izany velively re afa raha tsy efa hifanarahantsika e. Mbola tsy fantatro foana ve nipetrako e. Tianao ane ary atsy. Ary izay asambatra anao ny tanjoko fa tsy hitondra tebotebo anao akory. Misaotra retsy e. Misaotra betsaka. Zay ary fa manaova fety sambatra e. Misaotra re. Velomy aza dia miantso matetitetika moa e. Eny akia, velomo. Velomo. Zay vo azoko ny haiko marina. Ay dia ririnina fotsiny le teo e. Nefa tantarako mana dia ela nitoratoroahana ka mahavoa masonangatra. Ary manina ho hainao tsy miteny mihitsy e. Efa hatramin'ny alina. Ary raha izany no izy za jerena dia manga lanitra e. Ny olana aloha dia misy tokoa e. Fa ahoana? Fantany angano fiarahantsika. Ary tsy vao maika ve tsara izany e. Amora ny fisarahanareo. Vola. Ahoana? Tandreminao anie. Ninona e? Ianao ty tokoa mantsy dia efa manomboka sahasaraty izany tato ato ka. Tsy hanao an'izany mihitsy raha izay no sitraka ry aja. Aza manahy velivelony amin'izany ianao. Tiako anie ianao ry aja. Ary tsy hanao izay ampitsala ianao velively a. Eny na dia kilalao ary izany andraisanao ahatra amin'izao. Ndre mampalahelo aty izy marina. Eny e, sady tsy ho fantatra lalitra mihitsy koa nge fiarahantsika e. Tsy miahy ihany amin'izany akory azy izy. Ka inona ary ny olana eo aminao raha izany e? Ka izay tsy fiahiahiny izay indrindra nge ny tena olana amiko e. Tsy azoko ka. Impiry moa ianao ny tratra ny tato nefa dia ampatsora-po ny nono fa kozinina ianao. Ary tsy tonga ao an-tsaina akory ary ny amodipototra an'izay rom-pihavanana misy eo amintsika. Ka manahy izany ianao fa mety mampirafy koa ny vadinao matoto sary-piaro. Fantatro ny fitiavan'ny lala sy ny fanajany ary vola. Fantatro tsara izany. Ary izay tsy fiahiahiny izay indrindra ny tonga olana amiko satria hitako izao fa mahatoky ihany vadiko. Mahatoky ahy izy. Nefa dia izao no ataoko rehefa tsy ho izy. Manitsakitsaka azy ato tokantranony ihany. Ka dia ndao indray ary ianao no makany aminay raha izany ny olany. Antsika sécurité tsara. Sady tsy ho tratrany na oviana mihitsy. Tsy vahaolana izany ry vola. Ka inona ary ny vahaolana? Za mihitsy ange ry vola tsy mandry saina fa tsy velively e. Tsy hitako izany ka. Mahatsapa tena ho maloto tanteraka eo anoloan'ny tokantranonay. Enina dia
Nihiditra fiangonana azy oatra mitsahako tsony rehefa mieritreritra ny adalako a. Nenao koa. Lehilahy ne ianao e. Ary firifiry moa ny lehilahy mampirafy ny vadiny ka. Ianao angano voalohany. Firifiry tokoa nefa tsy midika izany fa mety ny ataon'ny olona. Ianao koa ane izany manasary-javatra e. Ka misarary amin'ny malala dia ndao vaditsika dia milamina ny sainao e. Izany tokoa moa ry aza. Dia mbola tsy nasianao resaka mihitsy tokoa ve ny amintsika? Efa enim-bolana ange izao no miarahantsika e. Izay indrindra ange. Enim-bolana mety nahazon'ny nofoko fafy na retana. Nefa toa zarijalian'ny saiko kosa ankehitriny. Raha sitraka ao dia tsy aleo ve hijanona amin'izay ny amintsika ry vola? Ndray ry aza. Izany ve no setrinao ny fangatahako e? Ampy izay adalan'izay ry vola. Aza. Dia tsy manam-pitiavana akory ianao. Fantatrao tsara nefa fa ianao voaloham-pitiavako. Ary tsy afaka na tena fiadanana eo anilan'olon-kafa tsony aho. Raha araka ny fahalalako ry vola dia fo iray ihany no mitembo ao anatin'ny olona. Ary hatramin'izao dia tsaroako mbola tsy nihena ny fitiavako ny vadiko. Ay, dia inona izany no tianao tongavana amin'izany e? Mandainga ry vola raha milaza fa samy tiako nareo mivavy aho. Tsy misy olona afaka amin'ity olona roa mizana amin'ny fandanja izany fa tsy maintsy misy ny tiany koa. Ka i malala izany no tianao kokoa. Mifona aminao ary vola noho izany. Eny e, mifona aminao aho any no ireo zavatra vitantsika hatramin'izay. Mamindrendrarendra tamin'ireny fa efa nisavy izany izao ka mba hajaao ny safidiko e. Omeko anao izay tianao na vola na firavaka na inona fa mba havelao aho afaka e. Tsy mila ny volanao aho e. Ianao no tadiaviko. Ianao rery. Okare marina e. Fantatro fa tia ahy ianao. Nefa niniko ny lavony izany fitiavanao izany na dia fantatro hatrany am-boalohany aza fa tsy saraka velively amin'ny vady mariazy koa. Tsy vanina ianao ry aza. Tsy vanina. Marina izany e. Nefa avelao aho afaka ankehitriny ry vola. Zara aza ange ianao tsy nitondra takaitra hatramin'izay e. Anao ahoana ny fiainanao? Anao ahoana ny fiainako raha sanatria be voka teo ianao? Ety isika fa tsy mba mahalala nampiasa fiarovana akory fa dia nanao fiarahana dala fotsiny. Dia lazao koa fa mamindra aretina taminao koa e. Ary manenina ianao ankehitriny satria tsy nampiasa fiarovana. Aiza kosa e, za ve dia iahanao amin'izany e. Saingy ny soanao nge nikendreko amin'izany e. Tsy rariny loatra mantsy raha ny tovavy toa anao izao no hiteraka tsy nanambady noho ny adalako. Aleo misaraka tsisy maratra ry vola. Ampy izay nofo ratsiko tao ao izay. Diso ampy loatra aza ka tsy tiako tanteraka e. Mianina aminao ary aza fa ataoko izay tsy terahako raha velanao itony fiarahantsika. Tsy mampaninina ange ny ho kilalaonao mandra-pahafatoko aza ny fiainako e. Avelao aho eo anilanao. Tsy ry vola. Tsy dia tsy e. Rofreny entanao dia mandy ihany e. Ay kosa. Sao ary. Ahoana? Nitody paty aza manody fa nitody pity mandiava ry aza. Andeha ahako. Andeha raha izay ny sitraka ao nefa mbola tsy aro ahy ianao indray androany. Ary toa variana be ho ahy ato mijery ahy e. Sady toa miramirana te hilaza zavatra izany. Izany ve akery malala? Afa misy e. Variana ho mijery ny akantonao e. Indray. Tsara tarehy ange no tiry laly e. Marina e. Ary tsara andro manalina. Aiza koa nisy an'izany ry aza. Hita izany koa. Ianao izao mety variana taman'olo-kafa hatramin'izay ka tsy nahita fa toy izao foana ange ahy. Fa Ary toa taitra be ianao. Angalo nisy olo-kafa tokoa tany ho aniny dia mivalo araka tampoka toy ity ianao e.
Tratraka ianao anio fa ela nitoratorahana. Aza manao toy eo ianao fa mahasosotra ka. Ary tandreo sa voadidy eo ny tanana. Ay, tapaka fanaotroko ry aza. Andrenikiako eo. Io anie no anairako anao eo e. Ao ijerena. Nefa tsisy an'izany akory. Ianao ty tena mahasosotra mihitsy ka. Ny olona efa nivady-po mihitsy. Mivady-po aza. Dia tsy aty amiko tsoa izany ny fonao. Aza manao fasifasy ratsy toy io moa ianao fa tsy tiako ka. Marina moa. Azy. So iaho fa tapitra amin'izomany contrat-nao amin'io ONG anao io fa mampiahiahy mihitsy ty ianao mivasivasy lavy ty tato ato. Ka zao tokoa izany zao sika vao toy ny mpivady rehetra e. Ane? Zao iaza vao manambady amin'ny permanence fa teo temporaire fotsiny. Za raza tsy nahazo remplaçante ohatran'izay atsako. Misaotra anao tokoa lohany ny fandavan-tenanao nandritran'izay rotono izay e. Zao vao tsapako fa tena lehilahy manam-pahindrina tokoa ianao. Ary mahafetenana dia tsy maintsy betsaka raha mifakam-panahy. Raha mba fantatrao mantsy ry lala. Eny e, efa lasa zany e. Efa enim-bolana lasa zany. Efa lasa ny zavatra talohan'ny Baiboly izay. Nizao fa efa nisolo vaovao reo. Ka zao ary aza. Tsaronao moa ny resantsika herintaona lasa izay. Le hoe rehefa tapitra ny contrat-ko amin'io asako mandehandeha io dia hiteraka amin'izay sika. Ie, hiteraka amin'izay tokoa izany sika. Ie, ary faly mampandrenao fa efa mitohy jaza 2 volana zao. Marina very lala. Ry zany hafaliako. Eto zany voanomboka ny asam-baratsika. Andray ry aza. Valibe aho marina. Ka ao anatin'ny mangidy-kosana eny misy ny mamy e. Afaka 7 volana zany sika dia efa vonona tsara ara-bola andraisana amin'ny vahiny kely. Andray. Misaotra anao Andriamanitra fa tsy arakaraka ny fahotako ny fahasoavana rotsaka ao amin'ny fiainako. Ohatray, tsy vola ve tsy miandry bosetsy amin'ny arehitsy izany? Tena izy mihitsy io. Ary tena mahikely izy izany e. Fa nanina ary. Aleo mihitsy lohatonina ka. Vola? Izy? Ha! Manahoana ki? Ela ki izany. Salama tsara ki findriny manahoana? Namaka. Ary miaina be indrindra izany e. Marina mafy tena saika tsy fantatro mihitsy. Fa marary ngandry e. Somary voan'ny gripa ki dia tsy mety sitrana foana. Efa 2 volana zao. Tsy haiko mihitsy fa ohatran'ny miaina andro manalina izany mihitsy. Raha marina ki izany ko. Tsy marary anefa ny andohandriny. Marary fa atao ahoana nefa moa. Tsy haiko tsony na tazo na inona fa zahana anina daholo ny fanafody rehetrarehetra meny dokotera nefa. Tsy hitako ihany. Lalo maso kely ery mihitsy. Dia ny vadindry koa izany tsy nifondrany gripa indry. Zanga ki mbola manambady izany ze. Taoriana ny sarany asiajiana inge dia tsy te heritreritra an'izany foana mihitsy a. De toute façon izay asalama ihany aki izao no masaka atao tsaiko amin'izao fotoana izao a. Ary efa vonona koa ki hanoka tena ho redi-jozy rehefa sitrana eo a. Aiza kosa ki. Marina e. Izany ki ny tapa-kevitra. Izany reriana ki ny lalana azoko antoka fa tsy handiso fanantenana ahy. Ary tsy zavatra ratsy koa ange izany e. Mirosoara ki raha izay ny hitandrifa mety a. Fa hono aki? Ahoana? Manahoana ki izao ry azo? Sandry zareo any e. Toa hoe efa be voka hono lala fa tsy haiko. Kosa. Fa ity tamy aty ki mibisiko fa mahadra-peona indray a. Va mandalova ki any aminay rehefa malalaka. Eny ary e. Mirary fahasalamana ki a. Eny ary e. Mampamangy any amin'ny ajany ki a. Odio. Ody ny aty o. Mandro sorery Lisia. Ay anao rery ny ato. Vao maika tsara. Losany ery atsy. Vahoana? Fa misy inony e. Ny arahaba moa tsy vita dia zasato na sesika. Losa ery atsa fa maty vola e. Vola? Fivola sy mpanao taloha re. Maty izy. Fa inona hono nahafaty azy ary
Iza narenesanao an'izany? Taratasy avy amin'ireny voaraiko maraina io. Efa voalevinao malony izy. Dia tsy nahita ny tavany farany akory sika ry aja. Fa inona ho any nahafaty azy fa atsasaky ny fanontaniana ihany ange izany novalinao teo izany e? Ho antazo ony e. Tazo? Vao 2 volana angamba izay izy no fanena tamiko ary nitaraina mafy fa marary tsy mety sitrana. Ay, tena maty mihitsy. Mampalahelo izany. Izay fotsiny azonao lazaina. Nefa mino mihitsy aho fa ny alahelony ianao no anisan'ny nahafaty azy matoa izy nanoratra an'ity taratasy ity. Taratasy inona? Tsy e! Ity ny taratasy ny farany ary nisoratanao anao. Eny ry aja. Nolavinao izy nefa tsaroa fa lasa tsy mba mangina. Ary tsy ho voakosika ao am-ponay fianakavianao mihitsy izao nataonao azy izao. Noho iny lalalandozanao iny ihany. Izay fa veloma ianao e. Mandram-piona e. Mba taratasy inona koa ary tia nisoratany vola ho ahy ity. Tena tsy adinony mihitsy izany ny fisiako na dia efa herintaona izao ny sarana e. Andraso hoe inona hoy izany lazainy izany? Ndray lavy izany marina. Andraso hoe aka-toerana tsara maky an'ity. Any aja. Raha voarainao ty taratasy ity dia efa maty aho. Manoratra n'ity taratasy ity ary aja. Sanatria tsy tonga mendro fendro na hamofo ny lasantsika. Fa raisiko adidy kosa ny manambara aminao ny marina alohan'ny hafatesako. Raha nisaraka tsika ry aja, herintaona lasa izay, dia fanomezan-tsiny ianao ny teny farany teo imolotrona dia niangavy sy ny fona mafy tamiko azy ianao. Ankehitriny anefa vao fantatro fa izany tokony ny fona taminao noho ny zava-doza nampidiriko tamin'ny fiainanao. Efa nanadino angamba ianao nefa ny lasantsika tsy mety mangina ry aja. Fantatro tsara ny fitiavanao ny vadinao sy ny finiavanao anajazy na dia voatery ny sara toerana matetika azy nareo tamin'ireny fotoan'ireny. Noho ny fitiavako anao diso tafahoatra nefa dia nararoatiko na mamo anao tamin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny zandronao iray. Ka tsy namelako raha tsy niara-natory sika iny alina iny. Nataoko izany satria nazahaza tsy nahafantatra ny marina tamin'izany fotoana izany. Nanomboka teo dia zary lasa fanaoko ny milavika any aminao rehefa tsy eo ny vadinao. Tsy naneho ny fandavany ianao tamin'ireny ary tsy naneho fankasitrahana ka noheveriko fa tia ihany ianao. Ankehitriny anefa voatsapako ny hevitry ny fihetsika sy ny fahanginanao matetika tao anatin'ireny fotoan'ireny. Tsy tia velively ianao ary tia naja mafy ny vadinao nefa sarotra taminao ny nanda ny mena amin'ny ravoravo natolotro. Lavo izany taratasy izany. Ny fampirisihan'ireo zandrinao raha teo mandroboka anao ka anerinao nanaika mpanginana ny zavaniseho. Mamela ary aja raha nanohaka tamin'ny vavanao ny kapoaka mangidy tsy sahaza ny fahendrenao. Enim-bola namonja tao aorian'izay dia nisaraky tsika. 2 vola namonja tao nasolefitra ratsy be izany soratra izany. 2 vola namonja tao aoriany nisara tsika nefa dia tsaroko reradreraka. Toa mihay kely ny heriko, tsy haiko be ihany izay mahazo ahy.
toa mora fanina, toa mora sempotra tsy misy dikany, no everiko ho tsy ampy vitamina ny tenako ka namonjy dokotera, dia nomeny ny mpitsabo fanafody mampatanjaka sy mampitombo hery tokoa. Na izany aza nefa dia tsaroko mbola niareraka ihany aho. Eny e, tsy nisy fiatsarana mihitsy. Ray volana tao aorian'io dia voan'ny sery aho rehefa zany dia niverina tany amin'ny tantarako malaya naka fanafody ary akory ny akagany raha nahita fa ny hena 3 kilao tao anatin'ny ray volana monja. Fa inona mariny ahoana andraso eto hitsina, dia nomeny fanafody ary anisan'ny fanafody mahery indrindra no nomeny lasa nefa ny andro, lasa ny volana, fa tsy nety ny atsara mihitsy vo maika ny narary andro manaly laza ny lohako. Rehefa zany dia nilaza mpitsabo fa tokony hanao fitiliana rà sao dia tondra ny tsimokaretina VIH izay efa malaza amin'izao fotoana izao eto amintsika. Fantatrao tsara ny fitondran-tenako ry aja. Fantatrao tsara fa tsy nahalala olona ankoatranao marina aloha izany e. Akory anefa ny atairako raha ny valy ny fizahana fa pozitif, eny mitondra ny tsimokaretina VIH izay mifindra amin'ny alalan'ny firaisana. Maninona tsara mitondra ny tsimokaretina VIH izay mifindra amin'ny alalan'ny firaisana? Andray amin'ny alalan'ny rà ary amin'ny renibe voka ho amin'ny zaza ho ankibony. Ary tsy vitan'izany ihany fa efa voasita mihitsy satria efa miseho ny soritra retina dia izao tsy mety sitran'iny. Taitra mafy raha nandrean'izany. Tsy fantatro mihitsy hoe taiza oviana ary tamin'ny fomba ahoana nahazoko an'izany areto mandoa izany. Teo anefa notsaroako fa indray andro, eny iray andro monja talohan'ny rahantsika dia nanala nify vaza nify izay efa naharary hatramin'ny ela izy io ka tapa-kevitra ny hanala azy. Tamin'izay indrindra no nidirako toeram-pitsaboana nify iray sendra hitako teny akaikinay satria tsy teo ny mpanao nifinay tamin'izay. Tsy nieritreritra velively izay mety ho fahadiovan'ny fitaovana nampiasaina ka teo nahazoko ny otrika retina VIH. Mety tsy ino angambe ianao ry aja, nefa izany ny zava-misy marina. Noho izany satria tsy nisy fiarovana na indray mandeha aza ny firaisana teo amintsika, dia malahelo aho milaza aminao fa mitondra ny tsimokaretina VIH koa ianao ary torak'izany koa ny vadinao. Mamerina fonana aminao ary aja. Raha mba fantatro mialoha fa ampidi-doza ho anareo toy izao ny adalako, dia farafaharatsiny ho nanery anao hampiasa kapoty satria tiako loatra ianao. Tsy mendrika ny fahendrenao izao toerana izao, nefa rano raraka tsy azo rofina intsony izany ry aja. Ampitao amin'ny vadinao ny fifonako, ary
mazotoa manaraka ny toe-pahasalamanareo eny amin'ny dokotera manomboka izao. Veloma mandrakizay. Vola lozako mitondra ny tsimbokaretina ve hiasy hoe ary torak'izany koa lala. Marina ve zany? So dia mba tia ampitahoatra fotsiny ary kalakely iny. Tsy tsy marina zany nefa na zany aza mindehanao fisaham-pahasalamana ihany aloha. Marina mafy tsy fanina zany. Manjavona amin'ny masoko. Maninona koa ary lozako mitondra ny tsimbokaretina ve hiasy hoe ary torak'izany koa lala. Marina ve zany? So dia mba tia ampitahoatra fotsiny ary kalakely iny. Tsy tsy marina zany nefa na zany aza mindehanao fisaham-pahasalamana ihany aloha. Marina mafy tsy fanina zany. Manjavona amin'ny masoko. Maninona koa ary andray tena vola tsy alariaja. Mitondra ny tsimbokaretina ve hiasy. Inona moa ny dikan'izany fa dia ho fatiny sy hidako aho satria na ho elana ho aingana mantsy dia tsy maintsy iseho soritra aretina. Lozako marina. Tsy ny fiainako rery ny simba fa fiaina mivady aman-janako koa. Na dia efa nazava aza mantsy ireny taratasy ny vola ireny dia mbola nanam-panantenana ihany aho hoe taorianany sarahanay no nazahoan'ny aretina tamin'izay lehilahy tany. Mitombo avy roa ety ny avo be ko marina mafy. Indray ny ray mandeha nanitsakitsaka ny vadiko ary tsy tamin'ny mpivarotena fa tamina tovovavy tsara fitondran-tena mihitsy matoa nahatazona ny fahadiovany hatramin'ny 20 taonany. No heveriko fa tsy ahina amin'ny karazana aretina azo avy amin'ny firaisana ny Virginia-kinanjo. Eny izy aza moa matiko. Vao 20 taona monja izy dia nandao an'ity tanty no nietraketraky ny fiainana. Dia fomba ahoana ny ilazako an'izao amin'ny lala. Izay efa mandray fito volana ankehitriny ny kibony. Tsy tia ho korontanina amin'izany ny sainy fa izay alehany ihany dia alehany. Ary na ho fantany izany na tsy efa manakaiky ny faravarambe ny fahafatesana ihany ny fiainanay manomboka eto. Ny vadiko izay fatra-panahy-jasy nikatsaka ny hasoanay avokoa ity no hiary izaka amiko ny adalako. Dia ilendika sahady ity ny masoandro anay vao mibosaka. Fa ny loza dia tsy maintsy lazaina amin'ny lala izany aloha no marina. Le dokotera raha teo taitra mafy raha nandre fa mbola tsy nampahafantariko ny vadiko izao toe-javatra izao. Tsy maintsy ampahafantarina azy izany ho izy. Ahafahany mitandrina ny tenany sy tsy amindrany amin'ny hafa. Dia anao ahoanareo izy? Eny efa natao le tsy riatsaka zakao ny vokany tena mianatra ny lala marina. Ay vehifatsy azy vao zao mihitsy any tonga ka. Ary aleo ary aloha asiako anao zany reto zavatra nitindry mama avy any an-dafy reto Eto koa moa tonga androany izy. Sady nandefa zavatra be da be ho amin'ny vahiny kely tsika. Nandefa daholo ry Fanja sy ry Tatiana. Jereo ange. Efa ila ho raisakosy mihitsy. Dia reto no vidiny mama. Tsara tarehy Tsara ka, tena tsara. So aloha fa mbola tsy nividiny inona fa ratsy izany. Dia dobla be teo daholo ny zavatra rehetra.
fa dia efa vonina koa aloha ry zareo hoe lahankely hono tia vahiny matoana atao manga kely daholo ny zavatra rehetra. Jereo nge engane ka ho lahy tokoa sady tsy lahankely tokoa moa no tia mihaja. Zay tonga hoe faliana daholo re. Fa ianao izany nge hoa ohatry ny mangingina androany. Fa misy olana angahany ampiasana anao? Tsy any ampiasana fa ato an-trano mihitsy ka. Inona koa no olana ao ato an-trano Za mihitsy no olana ary malala. Raha mba fantatrao mantsy Ninona no tsy fantatro ny zavatra nataonao nga ka nafenonao Ie. Ary zava-doza faran'izay zava-doza fona aminao ary malala. Azoko an-tsaina. Hitako moa ty izy nitody tsy dia niteniteny loatra tato atoko. Satria be voka dia naka olo-kafy ianao hanaparanao ny adalanao. Dia mametraka olana io vehivavy io ankehitriny ka dia misy olana ny tokantranon'Andriamatoa ihaja. Eny ambanidia io tovavy io no mipetraka. Efa fantatro mpamosavy mandeha alina aza ngery aza misy mahita tamin'ny herin'ny talata ianao tamin'ny 12 sasany vao tonga tato an-trano. Nanontany ianao tamin'izany dia hoy izy ianao hoe mbola voatazona tany ampiasana taratara vao tafavoaka nefa tamin'io andro ihany tamin'ny 12 latsakadimy dia efa nisy nahita teny ambanidia ny fiaranao. Sany findra eny ambanidia indray mibiraonareo. Ary io marain'io raha avy eny amin'ny maman dia mifanena tamin'ny fiaranao andeha ho any ambanidia ihany koa. Ka hoana? Tsy mahita tenenina? Za mivelively ry malala no alehako any ambanidia. Raha mba izany koa moa ka ninona Inona? Vaovao ratsy lavitra noho izany no raisiko avy eny ambanidia fa ho herinandro zao. Fa ahoana marina ry aza? Inona no nataonao Namonjy dokotera ry malala no nalehako teny Dokotera? Namonjy dokotera satria marary marary ianao ary marary koa ny zanantsika ao an-kibonao. Inona tsara hoe ty lazainao ry aza? Fa namindranao aretiny iny zay Zao ry malala. Inona Aleo averiko aminao hatrany am-boalohany ny tantara roa taona latsaka angamizay fony mbola nivezivezy tany Tomasiny reny ianao. Inona tsara hoe ry aza? Mifona rery malala. Nosombaiko ny fiainantsika. Iray mandeha monja no nahitako anao tao anatin'ny fanambadiantsika nefa dia zao ny vokany. Tsy napoiziko ry aza. Na za koa izany nanampo Tsy napoiziko ianao navita an'izany. Za izay natoky ianao tamin'ny foko manontolo ary tsy niahy velively hoe vadikely ty sandoanao havana. Tsy vanina ianao ary tsy vanina daholo nareo mianakavy. Dia niraitsika ombakomba mihitsy izany nareo haravany tokantranoko ka tsy zange nitobokevitra tamin'izany ry malala Tsy lainy ry lisy ry bodo ary mamy reny ny fosotra tamin'izao rehetra zao. Ka namporisika eny tsy maintsy misy ny fakapanahy tsy maintsy ho betsaka fa ianao nanaiky no adala. Hitanao amin'izao fa lasa tsy mba mangina. Izay atao mangingina dia mbola ho toriana ao an-tampon-trano. Ary fihetsika tsy ampeverana kely monja dia ampitondranao any amin'ny faharesena ambany indrindra. Tsy amin'ny alalan'ny firaisana ihany mety azahoana ny sida ka noho izany na ny Virginia aza tsy azo antoka. Tsy ny olona hita mibaribary fa ratsy fitondran-tena ihany no ahiana vao ny sida. Ny firaisana rehetra tsy misy fiarovana dia varavarana hidiran'ny sida. Na iza no iantefan'izany satria tsy misorotra amin'ny endrika fa mitondra ny tsimon-karetina ny olona iray. Noho izany ny fiarovana tsara indrindra dia ny fanajana ny vady andefimandry na izay olona miaraka amin'ny tena. Ary koa tsy fanaovana firaisana alohan'ny fanambadiana. Efa vosika izao. Tsy maintsy ho faty sika nefa
oka kosa izay mandre tantarantsika mba hitandrina tsara satria ny sida tsy miera ary tsy mahalala ny rariny sy ny tsy rariny fa na ianao manan-karena sy manan-tsainy io aza dia mety ho voany. Ndreriazo ndrisireriaza veromaina fiariditsika sy ny fiafiana hatramin'izay satria ho faty an'izany sika telo mianaka. Takan'izay tsy trano ny vidiana fa fasany ary ny laniana tamin'ny zavatra hafa ny vola. Indrisy ny tokantranoko reriazo vao nanomboka miposaka masoandrinao dia letika sahady. Tantarako mada. Ny lasy tsy mba madio. Tantara nosoratana Rabe Nomena. Tantarako mada. Sofia Ravelomanantsoa no malala. Faniry no disy. Julia no vola. Christophe Ravearmanana no ady. Nandray feo Rija Rakotoniraiky. Ny lasy tsy mba madio. Ny lasy tsy mba madio. Tantarako mada.